Ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny bokin'ny Jakoba toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny 20 nofinaina voalahatra ho antsika amin'ity andro anio ity. Alohany hamakitsika izany andeha hivavaka angataka ny fitarian'ny fanahy masina isika. Jesosy, misaotra anao zahay noho ny famondram-po sy ny fitiavanao hanomezanao anay izao herinandro vaovao izao indray. Misaotra anao zahay noho ny fitiavanao fa notominao tokoa izay ka voataona, no tananao izay ka voatana amin'ny finoana sy amin'ny fankatoavana anao. Ankehitriny izay dia manongilana ny sofinay handre hiaino ary hamaky ny teny avy amin'ny soratra masina. Ny fanainao masina ilay mpisava lalana no angatahanay hitsilo ny dianay ary hitsilo ny teninao hampitoetra betsaka izany aty anatinay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo mahavonjy no anaovanay sy angatahanay izany. Amen. Jakoba toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny andininy 20. Epistily nosoratan'i Jakoba toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny andininy 20. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Jakoba mpanompon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo mamangy ny fiangonana 12 monina any am-pelezana. Ry rahalahiko, ataovy ho fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapanahy samihafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana, ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo, ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa, ary dia homena azy izany. Nefa aoka angataka amin'ny finoana izy ka tsy hianahana akory, fa izay mianahana dia toy ny alon-dranomasina entin'ny rivotra ka atopatopany. Fa aoka tsy hanapohan-dray zavatra amin'ny tompo izany olona izany. Olona mirosaina izy, miovaova amin'ny alehany rehetra. Aoka ny rahalahy izay ambany hanao ny fisandratany ho reharehany, fa ny manan-karena kosa ny fietreny, satria ho levona tahaka ny voniny ahitra izy. Fa miposaka ny masoandro mba amin'ny hainandro mahamay, dia mampalazo ny ahitra ka mihitsana ny voniny, ary levona ny hatsaratarena, dia toy izany koa no ho fahalazo ny manan-karena amin'ny alehany. Sambatra izay olona maharitra fakapanahy, fa rehefa voazaha-toetra izy dia handray ny satro-boninahitra fiainana izay nolazain'ny Tompo homena izay tia azy. Raha misy alai-panahy, aoka izy tsy hanao hoe Andriamanitra no maka fanahy, fa Andriamanitra tsy azony ratsy alai-panahy sady tsy mba maka fanahy olona izy, fa samy alai-panahy ny olona raha tarian'ny filany sy ny fitahiana izy. Ary ny filany rehefa toritoronina dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Aza mety ho fitahana ianareo ry rahalahy malalako. Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony, ka midina avy amin'ny rain'ny fahazavana izay tsy misy fiovaovana
naaloka avy amin'ny fiodinana. Tamin'ny sitrapony no niterahany antsika tamin'ny teny fahamarinana mba ho santatry ny zavatra noforonony isika. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ilay Jakoba rahalahy amin'ny Tompo izay eveka tany Jerosalema no nanoratra ity epistily ity ry havako malala. Epistily izay fantatsika loatra fa epistily manome lanja ny teolojia ny asan'ny finoana. Ary asongadina amin'ity epistily ity ny mahazava-dehibe ny asan'ny finoana izany. Eto ary dia ampitahina eto ny fiantefan'izany na ny fivadihan'izany finoana ho asa, ary jerena manokana amin'ny lafiny fizahan-toetra izany. Ambara eto ary ry havako malala, misongadina amin'ity mofinaina ity ilay fizahan-toetra mody fahasambarana. Ny fizahan-toetra mody fahasambarana tarafina eo amin'ny 112 izay sady ivon'ity mofinainantsika ity raha teo. Hoy ny voalaza amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: sambatra izay olona maharitra fakapanahy, fa rehefa voaza-toetra izy dia andray ny satro-boninahitra fiainana izay nolazain'ny Tompo mena izay tia azy. Lay fizahan-toetra mody fahasambarana. Mody fahasambarana ny fizahan-toetra rehefa mampiorina finoana sy faharetana. Mody fahasambarana ny fizahan-toetra rehefa mampiorina ny finoana sy ny faharetana. Eo amin'ny 1 hatramin'ny 110 dia hitantsika fa ao anatin'ny fizahan-toetra no hikelezan'ny mpino aina. Ao anatin'ny fizahan-toetra no hiazakazahan'ny mpino amin'ny fanompony mba hisy asa tanteraka. Hoy ny 14, asa tanteraka vokatry ny finoana, mba hisy finoana tsy mianahana arak'izay ambarany 19. Nefa aoka ngataka amin'ny finoana izy ka tsy hanahana akory, mba tsy ho levona tahaka ny finoan'ny mpanan-karena, ka ho levona ny voniny ahitra rehefa miposaka ny masoandro, araka ny ambarany 7 hatramin'ny 12. Raha toa ry havako malala ka tanteraka izany asan'ny finoana izany, lay misongadina lay finoana tsy mianahana, ka maharitra ny finoana fa tsy mora levona, dia ho tanteraka amin'ny 12 hoe sambatra izay olona maharitra fakapanahy, fa rehefa voaza-toetra izy dia andray ny satro-boninahitra fiainana. Ny tena fahasambaran'ny mpino zany dia tsy ny miatrika ny fizahan-toetra na ny afaka tamin'ny fizahan-toetra fotsiny, fa ny mahazo ny tanjona farany dia ilay satro-boninahitra fiainana izay omen'ny Tompo. Ry havako malala, mody fahasambarana arak'izany ny fizahan-toetra, mody satro-boninahitra ny fiainana ny fizahan-toetra rehefa maharitra amin'ny finoana ny mpino. Eo anatrehan'ny fizahan-toetra tsy mahazo miemotra isika. Eo anatrehan'ny fizahan-toetra tsy mahazo miravoravo tanana isika. Eo anatrehan'ny fizahan-toetra tsy tokony ho levonina ny finoana, fa ny mifanohatra amin'izany aza miroso hatrany. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ambaran'ity tenin'Andriamanitra ity fa tsy sakana velively amin'ny tokony hirosontsika amin'ny finoana ny fizahan-toetra. Fa nohatra amin'izany ary
arakaraka ny sy ny fizahn-toetra no tokony hampahafana mandrakariva ny fanompontsika an'Andriamanitra, ampitombo mandrakariva ny finoantsika, ananantsika mandrakariva ny faharetana, ka hiazakazahantsika sy hikelezantsika aina amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Mody fahasambarana, mody satroboninahitra fiainana ny fizahn-toetra rehefa matahiry ny finoana ka manana faharetana isika. Ny zavatra faharoa izay ambaran'izao tenin'Andriamanitra izao koa ry havako malala dia ny hoe mody fizahn-toetra, mody fahasambarana ny fizahn-toetra rehefa tsy levo ny fakapanahy izy. Mody fahasambarana ny fizahn-toetra rehefa tsy levo ny fakapanahy. Eo amin'ny 17:10 hatramin'ny 18:10 i Jakoba dia manazava ny mahasamihafa ny antsoina hoe fizahn-toetra sy ny fakapanahy. Eto dia ambara fa ny fakapanahy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ny fakapanahy dia miteraka sy mitondra ny olona ho amin'ny fahotana. Ny fakapanahy dia mpamitaka. Ny fakapanahy dia ireo izay mandeha amin'ny sitrapony fa tsy mba avy any ambony. Fa mifanohitra amin'izany kosa ny fizahn-toetra izay ambara. Ny fizahn-toetra dia avy amin'Andriamanitra. Ny fizahn-toetra dia tsy mampanota antsika tahaka ny fizahn-toetra izay nahazo an'i Joba. Dia hita i Joba fa tsy nisy tsiny teo anatrehan'Andriamanitra, ary araka ny fitantarany bokin'i Joba dia hoy ny voalaza hoe tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota Joba na nanome tsiny an'Andriamanitra. Ny fizahn-toetra dia mampiorina finoana fa tsy sanatria mitondra antsika ho amin'ny ota na ho amin'ny fahotana ka zary lasa miteraka fahafatesana ho antsika. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, raha toa ka tsy maharitra fizahn-toetra ny mino dia indraindray roboka ao anatin'ny fakapanahy. Samy hafa mihitsy ny fizahn-toetra sy ny fakapanahy, kanefa raha tsy maharitra ny fizahn-toetra ny mino dia mety ho roboka ao anaty fakapanahy ihany izy, ka amin'izany dia tsy mody fahasambarana ho azy ny fizahn-toetra. Ny fizahn-toetra mantsy ry havana dia tsy mampanota antsika. Ny fizahn-toetra dia tsy mitarika antsika handika ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fizahn-toetra dia mampifantoka antsika mandrakariva hiaina ny sitrapon'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra mandrakariva. Ry havako malala, eo anatrehan'ny fizahn-toetra izay mahazo antsika dia ny baikon'Andriamanitra mandrakariva no mibaiko antsika, ny tenin'Andriamanitra no mibaiko, ary ny sitrapon'Andriamanitra trany no tanterahana. Arak'izany, ilay fahasambarana izay ambara eto fa satroboninahitra fiainana dia natokana ho an'ireo izay maharitra amin'ny fizahn-toetra ka tsy mirona ho amin'ny fahotana ka lasa miteraka ho any amin'ny fahafatesana. Ny fizahn-toetra dia ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva, ka na toy inona ny toy inona hamafy ny fizahn-toetra, na toy inona mahazo fizahn-toetra mahazo ny mpino, dia indro izy manao ny sitrapon'Andriamanitra ombenombeny. Ry havako malala, satroboninahitra fiainana no omen'ny Tompo ho an'izay maharitra amin'ny fizahn-toetra. Izany raha teo nefa tenenin'ny soratra masina mandrakariva itsika tsinjery manao hoe tany mafy izay anananao mba tsy hisiaka ny satroboninahitra ao. Koa tsy sanatria ny fizahn-toetra mandalo izay nataon'Andriamanitra hampitombona ny finoantsika indray no hivadika ho sakana amintsika tsy hanompona an'Andriamanitra na tsy hanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Mampahery antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana
fa arakaraka ny sy ny fizahan-toetra no mampitombo ny finoantsika sy ny fanarahantsika an'Andriamanitra indray. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa fantatray fa enao mandrakariva no miazona anay amin'ny zavatra rehetra. Fantatray fa enao Andriamanitra no miazona anay na dia eo aza ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo ny mpino. Dia enao no miaro anay tsy ho roboka na ho tafalatsaka amin'ny fandriky ny devoly ka zary hanota na hiala amin'ny sitraponao. Ankehitriny dia asehonay ny fahavononanay hiaraka aminao Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary indrindra Tompo ny haneo mampanomponao marina anay amin'ny fiainanay andavanandro, amin'ny asa izay tanterahanay. Mivavaka izay ho amin'ity herinandro vaovao ity, ho herinandro pahombiazana, ho herinandro pitahiana, ho herinandro andraisanay ny fahasoavanao Andriamanitra. Manampia anay Tompo, mampahereza anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Fa ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra, Ry Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masina. Amen.